lasa mitokana ary amin'ny ban ary dia maka tena amin'ny ina ary ty mahazo anito dia maka ary dia maka ary dia jerevy tsara ny tena olana miverina foana le fahotana anankiray lasa répétitif iny foana ina ny bebahana fitsangatsangana afaka raha tapabolana fitsangatsangana afaka ray volana fitsangatsangana misy ozy fitsangatsangana fa io ange enao mihitsy aloha manapa-kevitra hoe tsy mety ty ko rehefa tianao ve le izy ozy koa dia vola fitsangatsangana iarakisika toy izy le hira zay koa dia toizina any tsaina any le izy tsy miditra ao zany raha ianao mihitsy aloha mila manapa-kevitra normal be kosa amin'izay andriamanitra dia tsisy hevitra ary ndao inge tsika vakeo amin'ny voalohan-dohana eo raha mijery tsika zay rehevinao inge Isaia 5 andininy 4 mba vakio inge mba vakio inge naran'i Jesosy inona moa mbola azo natao tamin'ny tany mboalobo kozy izy ka tsy efa nataoko taminy ko raha manantena azy hamoa voaloboka tsara aho nahoana no mamoa voalobo-dratsy izy dia ery ambany ary misy aho hoe ny zanak'Israely ane ozy eo amin'ny 7 fa ny taranak'Israely ny tany mboaloboko Jehova tompony maro omeo ary ny fepetra tianao rehetra mba hahatonga anao tsy hanotsy tsy hijangatsanga dia meo ary ozy izy ianao Jesosy raha lehilahy zany le miteny ame vaty manjabe lava volo karanarana endrika zany kosa aloha le izy Jesosy ary izy io tena manan-karena mahay mihira ay anjely latsaka tany toy izy Jesosy dia raha azonao io dia ahoana tsy hitsangatsanga tsony Jesosy tena marina le zany ay ve osy Jesosy eny ary menanao io nary be ihany ho amin'ny Bernard hery taona fotsiny dia efa ray aman-dreny enjana le fakapanahy fa ahoana mbola nisy manja noho le vadiko ianao nefa mivavaka taonao mafy anay miteny an'izany mafy no miteny an'izany ary io tsy latsy vavy le izy ngonareo mieritreritra fa ny lehilahy azy zany fa misy vehivavy koa fa hoany ty ataonareo ty dia lehilahy amin'izay ka zaho miteneno ray aman-dreny zaho ny tsara fanahy be dia hoe zaho moa zany le valim-bavaka dia le anankiray koa mety zany inona mety an'izany lefa samy manambady ve dia ny anankiray valim-bavaka aiza koa mampety an'izany tsy mety zany mafy ary tena mafy tena mafy tena mafy tena mafy dia zay mahatonga n'Andriamanitra miteny an'ilay izy zay mahatonga le tenanao inona tsy efa nataoko taminareo ohatra ny teteny zany tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra nangatanareo meko fa maninonareo no mivadika ohatr'izao za ve ozy tsy namboly tany mboaloboko mivoaka vany zany eritreretinareo zao raha hoe ianao zany mamboly tany mboaloboko dia lasa tsilo raha ohatra ane ka goavy ny ambolena ka mivadika garana dia ohatra ny hoe mbola mety ihany fa tany mboaloboka ve tonga dia lasa tsilo tonga dia tonga saina ny tompo zara ve namboly an'ito sa tsy za fa maninona ary izy ito nohatr'izao dia samy amin'izay tena mandiny tena amin'izay tena mitady aiza le olana aiza le problème mandana mandeha efa voateniny hatramin'ny resaka hoe zavatra sotroina toetra ary le io le hitanareo le hoe mety zany milamina zany endrangà mahagaga mihitsy mahita mpanompon'Andriamanitra hoe aiza le sera za mpiandry izy mpiandry nyresaka izy aiza le sera inona le sera za zany teteny qu'est-ce que le sera dia ahoana koa zany dia manontany ohatrany tsy te hanontany hoe inona le sera fa ohatrany tady ho takatra ihany hoe misy zavatra ohatrany misy tsy famarinana mipetraka izy zany na hoe tsy haiko tsara fa ahoana koa ary izy zany
dia tsy hita moa fa zay moa zany dia mety zany dia mety fa ataovy amin'izay aloha fa mety zany na tsy mety ara dia lasa ohatrany gagabe anao a ohatrany hoe mety ohatrany tsy mety ihany a sa tsy izy hevitra ihany ianao amin'ny lafiny iray raha mijery angentsika ka ny kolokolo nge lasa ohatrany kolotsaina tsy mahita zava ianareo ary misy olona tsy manao zavatra ratsy so ihany ny mpanompon'Andriamanitra tsy miteny hoe ny fampianarana androany a 5 hetsy ianareo ngambany a aza tao mampianatra tsony mandrakizay iny dia jerevo nefa ny zavatra tenen'ilay tenin'Andriamanitra inona tsy efa nataoko tamin'io hoe dia miteny izy ny miresaka za kosa ve zany diso a raha soroko le fefy loraka potika any io a io le endriky ny fandringanana esorina le fiarovana alefany amin'izay jerevonareo amin'izay ty sokafy ny sofinareo ho anareo zay mahana zanaka maditra amin'ity za miteny foana tsy sasatra mamerina foana fa tsy zaka ny zaza ny ray aman-dreny misaraka tsy mazaka ny zany ny zaza na itenarana hoe alamiko tsy zaka ny zany tsy mazaka ray aman-dreny misaraka izy tsy mazaka ray aman-dreny miady izy tsy mazaka tabataba ny zanaka fa efa nisy tokantrano takan'izany dia efa miteny a nareo aza mitabataba nareo aza miteny ratsy tonga dia miakanjo ray aman-dreny aza manao an'izao aza manao an'izao aza miady eo masiny zaza aza miteny ratsy tsy rahan'le mpivady ihany aza manao an'izany ianao raha lahy aza dia mampirafy ianao raha lahy aza mamono ianao ranabavy aza dia mahay vavy aza kizitina be famaliana tonga eo amin'ny fotoana lehibe amin'izay le zaza mifoka rongony amin'izay le zaza iza ny diso dia hiteny venamasiny dia voly possible fa taiza ny antony tao amin'ny ray aman-dreny antanina le zaza fa maninona anao ka leo an'le fiainanay ao amin'ilay tokantrano ray aman-dreny ohatry ny afy be mieritrereta ny ray aman-dreny tsika raha tenenina zany ohatry ny afy be ary misy ankizy kamody sangany tana zay kamody eto ny ankizy misy ankizy tena kamody satria tsy mety amin'ilay atmosfera ohatrany ary aminareo reo koa misy vehivavy kamody tsy fantatra misy tsatroka vela ohatrany zay foana malaza fa ny tena marina le atmosfera ao tsy tianao le zavatra dia ovay le izy ka mpiandry anao zao dia vo tonga dia izy le lehilahy le vady tonga anavy amin'ny masera iny fa manomboka ataoko distance foana ity manomboka androany fa misy zavatra tokony amboarinao dia haitsio aza gagy tsika ray aman-dreny raha ny zanakao vavy miaraka izy raha 20 taona dia miaraka amin'ny rangahy 5 taona satria ao atokantrano misy zavatra banga ary ny ankizy manao an'izay tsy ampy fitiavany ray izy raha manomboka 70 taona ny lehilahy dia manomboka efa tena karapily be hainy tsara mihitsy atony ny fomba resahana amin'io prezany tena eo aminao amin'izay tiany miaraka amiko fa firy taona io mitovy taona amin'ny dada hay tena ho za hoe Jesosy mamindrafo aminay tena mamelany elokay tsy mandà mihitsy fa fahazo ranony ao an-trany roainy dia voly fa misy zavatra nitoetra antsika na tonga le problème ary amin'ny mampanompon'Andriamanitra anao fa maninona le olana no persiste 5 taona tsy miasa ary ve Jesosy tena nkonareo zany tsy miasa ve Jesosy raha vao mihoatra n'izany no hoe fa io vadinao dia jerena efa 10 taona mbola io mampirafy ihany toy izy ianao misaotra Jesosy fa mampirafy izy iny ray Jesosy dia ianao ve dia tsy mba nieritreritra hoe nitsodrano dia hoe ataoko ho hitan'ny olona mahasamy hafa manompo ahy sy ny tsy manompo ahy inona raha zao ny fiovana tao aminao ianao mpanompon'Andriamanitra
Tadidinareo tsara ny tenin'ny dada Randrena Tondro. Ozonareo. Zaho ozy manontany anareo. Efa tapaka ozona ve? Ndoaro aloha ivavaka. Maka teny. Nozoniko izy. Iza ny teny anao hoe tapaka ozona? Dia ahoana no natao? Sao. Nanana ny taratasy friafria. Ngotana daholo. Ndao amin'izay tapaka. Ko maninona ilay olana verina foana. Dia ozy amin'izay dada, mandana ho anareo no mivavaka dia aza manatina pastera na iraka fa ianao mihitsy mandoalika amin'i Jesosy mahasindromana ianao fa dia hoe iny le point. Ny olana le manao an'ilay mandoalika sy le anina tena tsy vita. Ndraindray aloha izy 3 andro vao mivoaka. Fa ny antsika vao afaka adiny iray tsy misy dia rehefa nandinika io koa rangaha mila nafaharetana amin'ilay olana. Vaina amin'izay saina. Rehefa nandinika izy koa rangaha dia manomboka amin'izay. Dia rehefa mahita an'ilay olana lasa lavitra amin'izay rehefa avy eo reraka. Impiry zany tsika zao nanatrika Zoma Fanavaozana sy impiry. Tsy voaisa tsony. Niova ve ianao sasy niova? Niova? Efa azo irahana amin'izay? Zay? Atsaka ny tana izay efa niova? Ary ny eo andalam-piovana? Ary ilay mbola tsisy tokotaniny mihitsy? Izay ngelina tonga nantenareo an'ilay izy. Efa eo aloha ny ray aman-dreny dia efa mimakobana indray izy fa manjary reraka raha aza matahotra nareo fa ny olona ampiakarina eto izany ny olona mirehatra fa tsy olona mangatsika fa olona tonga dia tena hoe vao io vao mipoitra eto dia mangovotra daholo dia vola. Izao amin'izay ary. Ny tena problème dia tsy sahy manontany an'i Jesosy tsika hoe inona ilay matezitra anao amiko. Fa na ilay izy efa fantatrao fa modinao fanina. Itsika ny amin'izao tsy mafy lotsony fa modigisa. Efa mahay mamaly. Ianao tokony tokohana amin'izay. Efa neritreretiko mihitsy izany ray aman-dreny. Amin'ity taona ity tsy maintsy andeha varana. Aza matahotra ianao. Ianao izao mahita nahoatra ilay kaviny io fa ity kaviny ity amin'ny herinandro ity miala fa aza matahotra ianao fa ananao fa fantatra ianao fa aza masika moa tonga dia tsetsemana reny ambony vava non. Ianarana daholo ny communication. Vao miteny ilay olona dia tia valiny. Vao miteny ilay olona tia valiny. Farany amin'izay tsisy mpiteny intsony. Fa ny fiainana izay nalevan'Andriamanitra miteny aminao manomboka tsy manam-bola, manomboka mitrosa, manomboka tsy mahita asa. Toa izy efara amin'ilay fandringanana io ary ny zavatra tsy azonareo iny taridalana iny dia ilay ho an'olona manokana aloha ilay personnel teo ilay tenen'ny dada hoe 2 minitra fotsiny mitsony ny ray aman-dreny dia any tapaka lalan-drasy ny sisa. Fa misy koa tompoko natao hoe fandringanana ho an'ny firenena. Hoe ny firenena mihitsy tonga dia haringana. Zakanareo ve raha i Madagasikara misy manafika? Marary hoe vao mivoaka eto ianao dia miaramila vazaha be. Fa isika mipetraka ty Madagasikara ino zany teneniny rehetra? Haiko da tsy fitania ino zany tsy fantatra. Makatsindray ianao maninona? Fa rehefa tsy mety anarina ianao dia izay no ndeka mandeha personnel fa misy fandringanana hoe ty firenena ty mihitsy kapohako ozy Andriamanitra. Na taranaka voafidy ary io rehefa mafy aloha kapohako. Ka engany mba tsy hatra amintsika mafy be ngely izy. Indraindray tsika eto ny hitatsika. Azonareo ve zany eto ihany? Ary ny tena mampatahotra dia ity. Ohatran'ny tsy liana ny olona raha tsy efa hoe zao ny afatra Jesosy tonga dia manavotra fiterina mihitsy afatra Jesosy. Ahoana tompoko? Zao ny tenin'Andriamanitra. Ay ve? Alefa tsara ve ilay izy? Fa maninona no manao an'izany?
reraka ny ianao raha zany ohatrany hoe ty marina ty tsy marina dia nefa n'le fananarana efa alefan'Andriamanitra ny antony fananarana tsy afaka ny manome tsonitsony ianao rehefa voafelaky ny tamaina rehefa avy eo tsy afaka miteny zany ianao hoe za tsy nampitandremina ahoana ozy izy ny polisy rehefa alohan'ny tevitra tsy maintsy ataon'ny polisy zay ahoana ozy izy tsy maintsy mandefa sommation izy aza mihetsika aza mitsokatsony alatsao iny basiny alatsao iny antsiny tsy maintsy lalàna ho an'ny polisy zany na zandano anamile zay ilay hoe fampitandremana fodikanao zay mbola tonga dia mitivitra amin'izay izy tena eo anatrehan'ny lalàna dia madio izy satria efa nampitandrina izy ry ava malala ho mitomba maranako ny anjarako zay ny tenin'i Jesosy ny tokony mampakivy atsika dia tsy le vola tsy misy tsy le fitahiana tsy latsaka fa ny tokony problema aloha amin'izao dia le fahotanao le fahotako zay ny tokony grand problème hoe ahoana no ialako amin'io ary ahoana na tonga an'io tsy tambesatra amiko na ny fahotan'ny razana fa aza tonga dia mandeha any amin'ilay fiainana ao an-trano ny fiainanay any am-piasana toizo ny fiainanay ao amin'ny sampana fiainanay ao am-piangonana ialeta ianao fa Jesosy nefa miteny hoe mbola be dia be eny zavatra mbola manavesatra anao hoe io ny tokony jerentsika dia ny voninahitra amin'izany dia eo an'Andriamanitra andahantsika andakatahantsika raha lafetra mba hiakatra ataontsika nira hoe saotra sy dera no sandratray saotra sy dera no asandratray mba hoana ho Andriamanitrao fa nanomana fotanana famitrapo no namonje Barase Sautam tulutai ufu ninaita majakiza ayufu ninaita majakitsesusio ao anatin'izany dia ndao no fanatra ho an'ny tompontsika ataona ihamy anaranao omeoero etomanao iasa eo ataminao ananiase iasa tao siniraka anao karai surehufu ninaita karai surehufu ninai fanai yo fanai tarinao zay sao devery andalandray fa tany mafy anaraka anao ka aza vela hiala aminao irina ifatratra ny mba ho sambatra sy ho finaritra mandrakiza ay sy ho finaritra mandrakiza satria mbola tsy vita ny fanatra ataontsika nira fa valam-boapolo hoe zanahary tsy mba tininona tsisy tian'Andriamanitra ho very zany zao sy anao andao iran'izany mihitsy dia ataovy mafy ny feo mba mampahirina eo akaikinao hoe ianao io na dia efa mieritreritra rafa very zanahary tsy tia ny fahaverizanao fa amintsika rehetrarehetra zany zanahary tsy mba tia
ny fahaverezana izy raina be fitia tsy mba ny famoizam-po ario e ny famoizam-po fa Jesosy tokio fa Jesosy sady hitsangantsika ao anatin'izany mba tona ho anio tsangantsika rehetra lahy be fahasoavana mandehantsika n'olotra n'izao fanaty izao mivavaka araka izany tonkira-panahy zany dia tsy tia ny fahaverezana ao Andriamanitra manolorako tena eo mba ny tanana herin'Andriamanitra androany vavakantsika voninahitra ny eo anao ilay Andriamanitra masina indrindra ilay Andriamanitra mahery indrindra Andriamanitra tezitra kanefa Andriamanitra mamindra fo sotra anao izay efa mbola velona somatsara ianao mihitsy ny miala nenina ka miteny aminay hoe te ahita ny endrika ao ane ahy izany niazaka zahanay ny amin'izao Zoma Fanavaozana izao satria tsy izay ny te ahitanao fa ianao mihitsy ny te ahitanay hananatra anay hanoro anay sao very izay satria tsy tia ny fahaverezanay ianao tonga ny ora sy fotoana Jesosy nanateranay fanatitra ao anao zany mba nivatsiana tany an-trano Jesosy eo fa raha mba mety ianao Andriamanitra eo mba ataovy mampitono fahatezeranao satria ianao dia tezitra ankehitriny ary tena miteny aminay mihitsy efa manasa ny sabany indreo poditry ny azo ny famaky androany tompo mamindra fo aminay ka zao fanatitra zao ataovy mba mitondra fampiononana ao anao Jesosy itiako ny tenanay Jesosy atolotra ianao Andriamanitra miasa ianao Andriamanitra miteny dia izay koa iasa ao anao ary anao ny asanao anao izay mahafaly anao betsaka ny fitahiana nataonao taminay fa raha zany ny tany saina eto Jesosy dia ariva eto ny andro fandreto ny feon'ny fiangonana nakambana misaotra anao manao hoe misaotra Jesosy Jesosy raha tonga eto izay tsy mananangatahana fa tsy ny famindram-po aloha satria izany ny sitraka ao indrindra dia izay Jesosy mangataka tahaka ny mpangataka rehetra ka manao hoe Jesosy io enoy ny vavakay voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany Alleluia masina 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 Jehova tompo maro eniko ny voninahiny tany rehetra amen mahazo toerana ny fiangonana dia miarabantsika rehetrarehetra mpianakavy ny finoana tratry ny andro androany dia na dia tezitra ary Jesosy dia aza manjoko kely ohatran'io fa vo mivoaketsy dia ozy ny olona reny ny olona tratry ny fahatezeranaandriamanitra fa mbo mitsikitsike zay mbo rehefa tonga any an-trano tsy ilay olona voadariko ireny satria androany bedibedy fa mba olona mitsikitsiky satria Andriamanitra natezitra azy Andriamanitra mpaninana koa izy Andriamanitra mpaninana koa izy Andriamanitra mpahamindra fo izy ary ny antom-pivelomana ao androany fiteniko foana zany rehefa mandray mikrôtry tony dia Andriamanitra miteny hoe velomiko loso mba miova ihany ahoana hony klizy kosa ane misy za zao angambany amin'ity taona ity anao tsangam-bato raha mety aminareo ndao tsika anao tsangam-bato amin'ity tsangam-bato amin'ity tsy hoe tsangam-bato ny fahafolo taona fankalazana ny tsy haiko hoe fahafolo taona ny SL4 ve ohatra izay ny soratra hitako ao fa tsangam-bato fankalazana ny fahafolo taona ny fahotana misy olona folo taona zay kizitina ny bebaka foana foana Jesosy andao amin'izay anaovana tsangam-bato mba hitapoko hitam-pirenena hoe folo taona kizitina foana raha matoty mety sa tsy mety mato ny tranona reto